tia mitandrina ranjakavola tera vehivavy ary raha ny tompo mitondra ny afatra ho an'ny fiangonana amin'izao andro maritsika fiangonana kady fotsy amin'ny maha fetiny reny azy izao. Mialantsika Filipa Efizekely mahararaotsika zany hoe alahady milatsaka alahady ny fetiny reny le maka Filipa mifanitsy mba mety amin'izany sika afahany anazy. Genesisy toko fafito amby roapolo nivakitsika teo ary mampiasa asa sainanareo ihany na reny nataony Rebeka sy Jakoba zany amin'ny farolahy. Dia io no akatsika lesona amin'izany andro anamariana ny fetiny reny zany. Manatoeranao zany Rebeka amaha reny azy. Hareniny zany rehefa mamaky ny jaona toko faharosika fa izany voaresaka ao Maria sy Jesoa. Ohatrany hoe Rebeka sy Jakoba, Maria sy Jesoa samy zanaka sy reny. Alokely ao amin'ny Genesisy toko fadimy amby roapolo any tadity kely sika ny hoe jokojokoiny Jakoba Esau zokolany hoe omeko tsaramaso tsaramasaka lafa mehoany fisokiny lahy. Dia asa ina izy tiavany Esau zao tsaramaso zao tena namidiny tamin'ny Jakoba ny fisokiny. Dia mandroso aloha any sika any amboka any izy ro lahy Jakoba sy Esau. Dia ho teraka kiny dia manina azony Jakoba ny tomboky Esau ohatrany maninga atrany amboka dia mampiseho zany zavatra zany. Dia ohatsy ny tafiditra tao an-tsainy Rebeka zany toe-javatra efatra ny amboka ve ty zazy ty fa afaka namingana ny lahy ny zokolahiny. Dia zao aza efa namidy ny zokolahiny taminy koa ny fizokiny. Ny ray ty efa antitra sy pahina ny masony ka tsy mahita efa tokony ho an'ny Jakoba mihitsy ny tsovany satria izy efa nahazo ny fizokina ny dimy tamin'ny Esau. Ahoana re ny atateraka an'izany hoy Rebeka mikenokenona ao an-trano ao. Novatsy tahaka ny Sara raha tonga namangy azy sy Abrahama ndray andro zay ny anjelin'i Jehova dia miteny tamin'ny Abrahama ny anjely hoe hiteraka zazalahy ianareo hoe ny anjely tamin'ny Abrahama. Dia vo lasa ny anjely dia hoy Sara tamiko koa ve dia ho marina venao koa zao no tena fahatanterahana zany. Dia ilay vo Agara dia mandry aminy azazazateraka eo dia sanatsika ihany. Ohatrany nazavazava tao an-tsainy Abrahama zany laingaben'ny Sara zany tena nahaka ny Agara tokoa izy dia niteraka ny Ismaela. Fa nahitsy n'Andriamanitra zany tefitefy mantany Eva zany i Sara zany tefy manta fotsiny zany fa tsy zany hoe Jehova fa hiteraka amin'ny vadinao io anao hiteraka zazalahy ianao. Izy niteraka tamin'izay Isaka niteraka. Isaka efa antitra ny tantaraintsika fa Isaka teraka io avy tamin'ny fanomezan'Andriamanitra. Ary angabaina tsy fantatry lehibe ngamba zany tantarany vadiny zany mba fatapatarany ny tantarany vadinao hatrany am-pahaterahana.
so misy lesona omen'andriamanitra nareo mianakavy eo tokantrano momba zany fahaterahana zany trany fahazazana tany pasevy mitantara dada nanahoana ny fahazazanareo dada dia mba mitantara eo izy nanjony zay nangalatra sonjo sy ny sisa tantarainy eo fa tsy nafantaka angamo Rebeka zany zava-magaga nataon'andriamanitra tamin'ny Sara zany na tongavany Isaka na dia fa antitra azy i Abrahama sy Sara. Dia eto indray i Rebeka mamerina zany erreur humaine zany hoe efa lasany lasany Jakoba ny fisikina ny vidiny tamin'ny zokolany efa afaka namingana ny zokolany tany akiby i Jakoba tokony hisy atao zany ahafahany Jakoba mahazo ny tsodrano zay tokoa fa niresaka tamin'ny zanany lahy matony izy lahy matony Esau niresaka amin'ny lahy matony Isaka efa antitra sy paina ny masony ka tsy mahitsy ory Esau nity aho hoe ny zanany mandehana makany atsady amin'ny aza mandeha iaza zany ino zany chassé du gibier ndana mihaza ho ahy dia manaovy le sakafo tena matsiro tena tiako iny ana anaovan'ina sakafo tsara matsiro le tiako iny aona moa fa mahazo le sakafo ty kezitizo sosoka aminao zina koa ty loka tsara natao ty zany atao manino izy fabe dia makasitraka be anao izy anaka ataovy zay hahafaly ny ray aman-dreninareo fa rehefa ataonareo izay mahafaly azy na dia zay tsy nieritreretinareo azonareo aminy aza omeny dolo na dia re tsy nieritreretinareo mihitsy aza azonareo reny satria nanino izy faly dia ome anky me zay tiany dada sy neny ao azonao lay izy dia lasa na le niaza izy Esau tany an-tsapa rehefa miaza zany tsy vetivety zany mitondra zanatsipika dia iny any tifitra amizay amin'ny tsipika raha hita ka hahatratra zay biby tokony ho azo any an-tsahany tany Esau tany fa mandrapiavy le Esau avy any io i Rebeka fa manino ory Jakoba avela ty kalesao ao ny biby sofiny tatasinany tatanao tsy mila mandeha miazy ela be ao efa misy ao aka dia itondray mosy zana-pisanakoro tena reny malemy taolana reny aho avy any anaovako azy fantatro ny loka tiany tatanday io hoy Jakoba matahotra be hoe hornena le loka mety ho vita ihany fa anao mahay mahandro sa tsy mahay mahandro ny ay mahay mahandro neny raha rive raha ataony zao mba hipetrapetraka fa ianareo manao dia mba ianareo izy manao zay mba sakafo tiany dia hoe Jakoba zany ho vita ihany fa Esau ndreka voloina za ty jerety malamalama ohatsin'iny voaray aho fotsiny traky dia tonga dia fatany sirikeo ka hoany eo dia tsodrano no azoko ozona no azoko eo dia nakaloza ty Rebeka aloha ahoana ozy izy san'iny zany anakavelao ozona tonga eo ianao tanama alefa zay nasako nataonao dia oetra ty dia tsy naleo ditra ty zanany farolahy sady farolara teo moa somary le bebe anta zay aneny miresaka dia mora azo dia lasa tokoa le farolahy nandeha nitaly an'ity osy anakiroa nentina vitany natao anakiroa mihitsy dia ikarakara ineny tao le izy vita tsara miaraka amin'ny mofo zay tena tiankiaky mihitsy dia hitonga Jakoba avy any mitondra nyty sakafo efa vita tsara otratra dia hoy
Isaka hoe intiao izy moa ianao manaka eo ozy koa eo am'izay fa azon'ilay any renin'izy zaho ny esao zanakolahy mato efa nanao akazay anaovonao efa tiany ampy ny ilainao ikaky zany reny mara zay zany davio ianaka manatona ty mba hitsapako anao satria fa tsy mahita mba hitsapako anao raha tenao tokoa ny esao zanakolahy mato manina zany Isaka io efa mamana fanazany fanan'Andriamanitra izy manday ny zanaka ao zany anaka izy ray aman-dreny na mahay fikafika tonina azy ianao efa ianao a tsy zokony mamanao akory tsy zokony babanao ianao efa expérimenté ve io vo mipoitra maravarana fotsiny ao dia mafatany hoe avitaiza ianao dia mamorona be dia fatany fa mamorona ianao io dia voeniny Isaka ny fionjanany hoe kakeo zao hoe ty resakafo hoe avy eo ianaka tsapaiko raha esao tokoa ianao io malagasy kena maninny izy koa misy fotoana attention atratreko androany zapainkaka dia atre atovorina tokoa ny fiona tanamesao efa antitra raha teo kaiky dia efa boeny lohany iza marina ary ty zany io a ianao mamitapitraka raha aman-dreny tonga mety ho tonga am'izany tokoa izy tsy fantasy dadasiny entsony le fikafika be nareo ny SMS ina tsy fantaka ina ty soratra ataonao ty tsy fantasy dadasiny entsony zay ataonao any fa satria efa io ny sakafo ohatsy nyvoina ohatra le zanany koa tia teny meny le tsodrano efa maty manomboka midimy fefatra amroapolonareo teny meny ny tsodrano mizara efatra mazava be ny tsodrano io mba ankasitan'Andriamanitra ny zanany io ary ny ankatoavany olona azy amin'ny fahalebiazany any ary anompony rahalahiny azy rehefa lehibe izy ary ny farany dia hoe mba hitalian'Andriamanitra ny fiainany manontolo tsy miresaka le tsodranotsika androany satria efa niresaka nitsika italiana tsy miveriny tam'izany zany anapatsika izy fa teny moke verina makao am'lehibe sika satria fetiny reny anio retsika tsara ny tombavaka nataony mpamaky teny hoe ny olona mahay miaraka amin'Andriamanitra mitia n'Andriamanitra no afaka tena mitia ny zanany marina le hoe miaraka amin'Andriamanitra tia n'Andriamanitra ny dikany a manino mankatoa n'Andriamanitra tsy minday dia tsy mamita koa zao ataony lehibeka zao manararoatra ny vadiny efa amitsy tsy mahafantatra tsiny izy zany mbola zenizena noho ny vadiny za manambady zanonao loatra io fa vobe ohatsy zany amin'ny saka zany anao dinao zany fa tsy mahita izy mbola matanja verany tanàna manao miretrarehetra ny zanany dia sara be mihitsy Rebeka amitaka ambadiny raha makao amin'ny tenin'ny mpaminany ianao Mika toko fafito ny andin'ny fahadimy Mika 7:5 tsy voavelavelatra an'io iresin'io fa ho avy ny fotoana ianarantsika azy fa lazaiko anareo fotsiny am'izay nareo a amin'ny fotoana mamety a mba holiana hianatra fa tsy ilaza hoe efa reo Mika 7:5 sansahirana kely mitadin'izany Mika zany mandarany Obadi, Jona, Mika avy any amin'ny Osea, Joela, Mosa hita toko fafito ny fahadimy aza matoky namana ianareo
aza mahazo ampozy isakaiza mahazatra ambeny varavarany vavanao na dia am'izay andefy mandrinao azy. Attention, tsy anio zany ho any anaratsika ny lesony fa miresaka ny Rebeka namitaka madiny fotsiny sika dia apetraka zany teny zany dia ho avy ny fotoana ianaratsika azy. Mario fotsiny hoe Mika 7:5 dia soraty anatin'ny karninao ao vakio raha ilainao indroapolo any an-trano any fa tsy ho azonao avy an-trano tonga dia hoe inona zany fampiarana anio raha tsy mianatra sika. Rebeka Cornelio, aza ianao no manefinefy ao tahaka nataony Sarao fa mekina amin'Andriamanitra ianao. Aza makatsika ny toerany Maria ilay renin'Andriamanitra akaiky ny tombo mitranga ny olona natao amin'ity fanambadiana zao natoko faharoa ty le mariage de Cana. Tsy tany amin'ny Jesosy ny olona nanatony fataiza tany amin'ny Maria nilaza tamin'ny Maria hoe zay dia ahoana no atao toeran'ireny ary somary maka toerana kely sika mba maka kely ny toerana mamantatra ny toerana zany hoe Maria renin'i Jesosy. Dia tany amin'ny Maria zareo ny resaka. Dia io reny akaiky n'Andriamanitra io no nanome saina ny olona atao zay asaina ataonareo. Azo miantoka zay ampanaovany Jesosy ny olona fa ahavonjy an'ity fahasahiranana manjony olona teo hoe ao anatin'ny fanasana zao ve ianao ny olona najaina rehetra mbola ao mbola eo ampisakafoanana mihitsy dia lany divay manina zany mpanasa le mpapakatra eto afabaraka tsy mahay miprévoir zany sahiratsay sofa atao Jesosy sofa atao Maria neny eo alaiva amin'ny toeran'ny Maria mialany amin'ny toeran'ny Rebeka mialany tena amin'ny toeran'ny Sara fa makaneso amin'ny toeran'ny Maria. Akaiky n'Andriamanitra ianao ary io ny tombotsoa tombony tombonday anananareo vehivavy lazaiko io tamin'ny fotoana sasany averiko amin'ity fotoana ity ianareo vehivavy tompoko na tsy ny psikolojia azy fa ny baiboly milazany zany ianareo no akaiky indrindra n'Andriamanitra. Ianareo no antenne plus sensible afany ankonanao mifandray tsara amin'Andriamanitra. Ianareo no afaka mampifandray ny ankonanao io kokoa amin'Andriamanitra. Mety izy nareo ny fiasan'Andriamanitra tahaka zany ataony Maria zany dia nanatona ny Maria ny olona dia miteny tamin'ny Maria tamin'ny olona Jesosy afaka miteny Maria dia vovonjy izy tamin'ny zavatra mitrano. Oui, les book mampianatra commentaire contemporain biblique ampitahao kely ty Jesosy lay rano mangatsika atao fay zany ve logika scientifique ve zany rano mangatsika zao kutapotapo koe lasa divay ary ohatra ny falsifie ihany tompo zany rano zao ko atao divay ary sao dia tratry ny placebo fotsiny le mpihinana atao dia ohatry ny eritreretiny hoe divay fa rano ihany titaky zany mila ataony Rebeka tatsy ataovy an'izao dia mba azonao le tsodrano mpandremo latsaka amin'izany fandriky zany dia hoe ay tena neky mihitsy nataony Rebeka ny zavatra rehetra efa mialohatra any amboka ny fisokiana efa ny Jakoba inary ny fahotany Rebeka tamin'izany fa dia tonga dia misotra makany mihitsy azo mitsodrano.
ny lainga dia atsoy amin'ny anarany hoe lainga. So misy miresadresaka any ambadika eny lainga masiny zany, fa rehefa lainga dia lainga, ary rehefa mandainga ianao dia manoty ianao zay, tsy azonao momboarina io. Aza milatsaka makany dia prosiko nareo amaky ny Genesis dia mitoy hatrany amin'ny fotoana tahafatesany Rebeka, fa tanteraka taminy ilazay tamin'ny janany io hoe raha ozona dia velao mba tsy amiko ny ozona, dia niata taminy zany ozony zany tamin'ny lainga sy fitaka natao tamin'ny vadiny. Tsy hoe satria azony Jakoba ny tsodrama dia tosala azy hoe dia milamina ho azy ny zavatra rehetra, tsia fa fitaka nazony an'io dia sahirana izy. Dia hanohy ny tantarany Jakoba ianareo amin'izay taranaka hipoitra avy eo amin'ny Jakoba ao, toko foko 12 Israely dia amin'ny fahapotem-piainany zany Jakoba zany dia izarany afaran'ireo fokofolo reo ny sisa tavela zay hitondra ny Mesia ho an'ny zao tontolo zao, fa ny folo tamin'ireo rava daholo avy any miainga avy any amin'ny Jakoba zany resaka zany. Miampita any amin'ny fahotany Davida tamin'ny teraka ny Solomona dia potika le foko any zany hatrany amin'ny taranaka ao no izaka an'izany sanatria lainga sy fitaka ataonao zany raha zany no ankamaminao ankasitrahinao. Rehefa nanoty ianao tsy mety ny natao iny dia fahotany iny inona ny tokony atao rehefa nanoty dia mibebaka ianao, fa tsy miseho afa-po be eo eny tina niny tsy tratra iny Jakoba azo ny soma tsara le tsodrano amena ozy izy Rebeka. Tsisy an'izany io, samy mamaky sika, samy mahity sika fa fitaka iny ataon'ny Rebeka io tsy ho azony amin'ny apahany feno zany tsodrano zany, fa dia miatra aminy ilay tsy tsodrano. Inona moa ny hevitra amin'izany somary miolakolaka kely amin'ny afatra zany? Tianao hotahin'Andriamanitra ny taranaka ao, inona natao? Mandehana mahitsy point. Raha nisy lalana miolakolaka tsaronao ampahafantary ny fanan'Andriamanitra anao araka ny zana toko fahina 15 hoe fanifanahy masina ampiaikitra tontolo zao ny fahotana. Raha iny fatadidinao ny fahotana, inona nataonao? Bebaka ianao, fa ny tompo manaiky avy fandahatra azy sika, fa na dia tahaka ny jatsy asan'ny fahotanareo dia fotsy tahaka ny ora-panala dia avelan'Andriamanitra io eliko io mba hitsinjovanao lay hitahian'Andriamanitra ny taranakao. Mitao ampony Rebeka dia mba azony zanany lafaralaty tsodrano ahasoa ny zanany io, zany tao ampony, zany fony reny io mahatonga azy mipopoatsy mipopo aroa io dia mba ahasoa ny zanany fa tsy any amin'ny lalam-pitaka. Ninina ho iaho teo nalaina zany perikopy zany amin'ny vaninandro misy atsika tahaka zao mba ahafahatsika manitsy ny lalan'ny taranantsika dia anaraka ny lalany Jesoa. Tsy manana fifaliana lehibe noho izao aho ny apôstôly dia ny mahafantatra fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako, mandeha araka izay akasitrahany ny tompo ny zanako. Dia anjaranareo no mamaky hatramin'ny farany zany Genesis toko 7 zany mamantatra zay kivilavila rehetra mitranga tao ka mba hahafahanareo manitsy kosa ny lalanareo amin'ny fanarahana ny tompo tsy mitondra ny taranaka amin'izany lalana mikivilavila zany mba hitahian'Andriamanitra ny tanjona ngely, mba mivery ny Rebeka ngely dia mba ho tsofon-drano ny zanany dia ho tsara teo ny fiainana. Iza ray aman-dreny tsy aniry an'izany fa lala mahitsy ale lalana toro ny fanan'Andriamanitra atao, fa na hivilo amin'ny ankavia hikivilavila am'izay mety fraude rehetra any ianao, na hivilo amin'ny ankavanana
am'izay iverinao marina indrindra ianao ny fanan'andriamanitra ilazanao ao feo fietreretanao ao hoe itsy ny lalana ka andehana tain'andriamanitra ny fiainonareo tompoko anao fety mahafinaritra any tokantrano any hahay manitsy zay mety ny tsy vilavila amin'ny alalany fibebahany nisy tokantrano miaindra avy amin'izay fifandraisana amin'neny fifandraisana ny dadasineny fifandraisany dadasineny sy nikizy ibebahany anatreny to ny tanjony ny sikasatsika dia enona tsodrano ho an'ny taranaka lay milazatsika tary tamin'ny aladiny fa fito ambin'ny folo ny volana me tary tsodrano mba hitsofan'andriamanitra rano anareo ka hiadana anareo sy ny taranakareo ho voninahitry ny tompo amen